Aminareo mantany ana momba colonel Patrick de mbola manao recoupement za zay hoe milaza nareo an situation any. Nanao annonce sakoavana be ny filohan'ny fanavozana. Voalohany indrindra ny partenariat miaraka amin'ny BRICS. Faharoa de ny ametraka orinasa fanokarana fitaovam-piadiana sinoa. De ny fahatelo farany de ny anao orinasa fanamboarana zezika. Jerena sur le papier les rafitra de ohatrany hoe avolenta be de anome soa anio avitsika. Fa rehefa jerena tena akaiky le izy de maizimaizina be, manjavonjavona be, maramara be, tsy misy tarimarika, tsy misy koa calendrier de tsy misy engagement vaingana. Efa film hitantsika ane zany. Ny teny no betsaka, ny profo tsy misy. Hatramin'ny fahaleovantena de maro ny mpitondra na diso fanantenantsika. Tamin'ny 1970 de nisafiditsika lalana socialisme malagasy. De maro ny nationalisation anorinasa. Maro koa ny discours révolutionnaire de maro be mihitsy ny anorinasa mpanjakana. Nambara ho lalana ho any amin'ny fandrosoana ny République faharoa nefa ny afara tamin'ny trosa, tamin'ny crise, tamin'ny ajustement structurel ny FMI. Zany de ny anandray amandrenitsika. Tamin'ny vanim-potoanan'ny Orange de nisy fanantenana sy tetika sakoavana be maro tsy tanteraka. Matetika naseho tamin'ny mankety tsara tarehy de ny flamatra mivoaka gazety sy télé nefa tsy vokatra mahafinaritra ho an'ny vahoaka malagasy. Ankehitriny amin'ity resaka BRICS, amin'ity resaka orinasa fitaovam-piadiana sinoa ty sy ny fanaovana zezika ty de miverina indray le scénario ny serasera atao BDB fa ny détail tsy mazava be. De mampidoza izany satria betsaka ny malagasy mbola miaina ao anatin'ny fahantrana. Tadiova 75% ny malagasy mbola miaina ao anatin'ny fahantrana. Raha ohatra hoe jerena ny produit intérieur brut de 456 dollars par habitant par an. Noho izany tsy mananjo amerina ny diso intsony isika. De momba amin'ny BRICS tsy mpikambana ne Madagasikara fa mpiara-miombina antoka. Partenaire zany. Mariako mazava tsara fa statut politique ny lanjan'io de ao ka hazava ny resaka. Tsy midika zany hoe isy vola be ho avy ho an'ny Madagasikara na koa hoe ho vo antoka ny tetikasa na koa hoe isy asa hoforonina rapitso maraina. Logo sarteny no lalaovina fa tsy drafitra vo isa. De momba ny orinasa fitaovam-piadiana miaraka amin'ny sinoa de tsy fantatra hoe iza le partenaire. Tsy fantatra koa hoe asa firy no entiny ao. Tsy fantatra koa hoe inona ny investissement. Tsy fantatra koa hoe inona ny takalon'izay. De tsy fantatra ny calendrier. Tsy fantatra hoe orinasa famokarana ve io sa assemblage fotsiny. Nefa ankehitriny tsy ampy ny rano, tsy milamina ny orinaratra, ratsy ny lalana. Ny malagasy mbola miady amin'ny sehatra sosialy, amin'ny fanabeazana, ny fahasalamana, ny sécurité, sy ny sisa. De tena priorité ve ny manangana orinasa manao basy amin'izao fotoana zao. De momba le orinasa njezika, tsara de tsara le rafitra, tsara de tsara zany sur le plan théorique. Satria kely ny fanaovana zezika ao Madagasikara de ambany ny
vokatra eny an-tsaha. 70% nefa de la population ny mponina malagasy zany de mbola miaina ao anatin'ny fiompiana sy fambolena. De miverina indray le fanontaniana hoe iza no ife sy hitondra ny orinasa io. De ny zezika avoakan'io zay produisen'io orinasa io ve orienté any amin'ny tantsaha ho an'ny tantsaha ve sa ho any ivelany. De atraiza ny trosa idiran'ny Madagasikara amin'io orinasa io. De manaja ve ny environnement ve le zezika ho amboarinao. Tsy voatery hoe ratsy reo fanambaran'ireo fa ny olana de tsy natao tao anaty mangarahara le tetikasa. Tsisy document, tsy misy fanazavana asa-pahatanana tangible zany. Sady zay le izy flou. Dikan'izany hoe tsy mangarahara atsiarovantsika ny fitondrany Rajoelina. Maquette be, ny discours ny kabary ngeza be, ny bilan kely pititika de ny résultat zéro. Tadio anefa de ny orinasa eto an-toerana de mitady mafia ahafahany hiasa. Ny exemple antico zay maniry ny sokatra sy ampiasa vahoaka ny tantsaha, ny piopy, ny vahoaka madinika kanefa nahelika amin'ny fanjakana ary zareo de tokony mazava amin'ny priorité. Vonjeo aloha ny orinasa malagasy. Arovy aloha ny asan'ny malagasy. Ampioreny sy toano ny orinasa malagasy de tsy njova ny vita malagasy. De ny mampanahy vahoaka nefa amin'izao de ny fitovian'ity fitondrana ty amin'ny fomba fiasan'ny Rajoelina sy ny firongony. Tsy misy données chiffrées, ny contrat tsy fantatra, ny image no important noho ny résultat. Nefa ny tantara ekonomika any Madagasikara nanondro fa rehefa ny mpitondra no mametraka ny propagande au détriment de la réalité. Ny vahoaka madinika foana no victime. Ny zareo foana no taraiky eo. Ny mahantra de mahantra lalandava. Fa ny jaly loatra ny malagasy de ny tena fanavozana de ny souveraineté économique. De arovy aloha ny orinasa malagasy sy ny mpiasa malagasy. Mila sekoly ny ankizy, mila lalana ny taxi brosy, mila orinasa ny vahoaka malagasy. De ataovy eo anivon'ny fanapahan-kevitra rehetra ny mangarahara sy ny souveraineté économique. Tsy manohitra BRICS zahay tsy manohitra orinasa vaovao koa fa mitaky ny mangarahara. De manohitra ny fampanantenana pokaty sy ny fahadisoana taloha. Mila fanavozana ara-toekarena tena izy sy azo tsapaitanana izahay tangible zany. Madagasikara tany drazana, tany sarobidy, masina sy soa.